Fa ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ihany moa nanapa-kevitra ny an'olon-tanana ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra ny fikambanana hafa be manoloana ireo oran'ny mpianatra sy ireo sekoly mpanjakanina amin'izao fotoana izao. Notolorana fitaovam-pianarana izy ireo tamin'ity androany ity. Ireo mpianatra misy 320 ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany malaza ao amin'ny komina Ampitatafika no notoloran'ny fikambanana hafa be fitaovam-pianarana ho fanamarina izao fidirana ofisialy izao. Kahie, penina sy tsoka no nomena azy ireo tamin'izany. Natao izao etika izao fanomezan-tanana ireo ray aman-dreny sy hanampy azy ireo ihany koa amin'ny fahasarana menjady amin'izao fotoana izao. Raha ohatra moa hitantsika izany fa dia komuna roa zany no vitanay androany. Eo moa zany ny malaza zany ao anatin'ny komuna Ampitatafika izy io. Eny vita somatsara aloha ny tao dia nitolorana ny kahie sy ny lakre sy ny stylo zany ny mpianatra tao. Everina fa tena ohatrany hoe hita ihany hoe nanampy be andry zareo satria tena tazanay ary renay mihitsy zany le fahasairana namazon'le ray aman-dren'ny mpianatra ka dia vita somatsara ny aloha. Tsy diso anjara ihany koa ireo mpianatra taona fahatelo sy ireo analan'ny fanadinana CPE teo anivo ny EPP Amboja faharoa komuna Fenoarivo. Nisa 400 izy ireo nahazo ity fanampiana ity. Afaly mazava ho azy ireto mpianatra sy ray aman-dreny ireto nandray izao fitaovana izao. Ny ray aman-dren'ny mpianatra moa dia mbola mitaky ihany koa hoe ohatrany malaindaina ny frama zany ny mpampianatra satria tsy voaloha ny karamandry zareo natany malaza ara dia eny daholo zany zavatra zany eny moa dia mbola ohatrany hoe fampidiniana ka dia zay no hoe zavatra hoe tena hoe zavatra hitanay zany tena ohatrany hoe mampalelo zany tamin'ity zavatra ity fa dia teto dia nyzaraina ihany koa ny kahie zany mena 100 page ho aby ny ankizy dia mena 50 aby ny ankizy madinika moa araka mifangatahan'ny mpampianatra moa dia hoe kahie akanga reo mena ny ankizy dia madinika nitolorana n'izany koa ny ankizy madinika rehetra 11e be dia be tokoa zareo hitantsika amin'ny sary reny angambany dia izay zany ny zavatra hoe vitan'ny hafa be. Niara-niasa tamin'ny orinasa Avipola moa ny fikambanana hafa be tamin'ny fanatanterahana izao asa sosialy izao izany mbola hotizana niezaka tahaka izao raha ny fanazavana.